Izay ny mahakasika an'iny fa ho amin'ny rampitsy kosa no anatanterahana ny lanonana fampiarabana no ny fatratrarana ny tontaona tanterahana eny amin'ny lapam-panjakana ny Avilo eny. Fandaniana lehibe no atao ao anatin'ity raha ny fandaniana ataon'ireo mpandinika. Ankoatra izay dia andrasany maro fatratra ihany koa ny lahateny ny filohan'ny repoblika izay azo heverina fa ampanantenana na ihany koa hitondrana ireo sosokevitra maro samihafa entina mahana ireo olana samihafa eto amin'ny firenena. Andrasan'ny rehetra ny kabaro tanterahan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina mandritra ny lanonana fampiarabana tratry ny taona ho tantenahana Rampitso eny amin'ny lapan'ny Avilo. Kabaro voalohany tanterahan'ny filoham-pirenena amin'ity taona 2024 ity. Inona no soro-dalana eto amin'ny filoham-pirenena amin'ity taona 2024 ity? Manoloana amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana, izy ve ny fanapahan-kevitra fampiakarana karama ambara amin'ny filoham-pirenena? Andray fepetra ve ny filoham-pirenena manoloana ny olana ara-tsosialy mampikaikaika maro toy ny fiakaran'ny vidin-tsolika ary ny fahatapahan-jiro? Izy ve ny fampiana-tsazy ho an'ny gadra politika izay mbola tavelany eponja? Ireo no anisan'ny fanontaniana andrasan'ny maro valiny ao anatin'ny kabaro tanterahan'ny filoham-pirenena amin'ny Rampitso. Olona 700 no asaina anatrika ny lanonana fampiarabana ny tratry ny taona izay tanterahan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina eny amin'ny lapan'ny Avilo Rampitso. Raha mivavao avy amin'ny fadidinan'ny repoblika ho voasolo tena ao anatin'io lanonana Rampitso avokoa ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena. Ankoatra ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fitondrana, voasa anatrika ny lanonana avokoa ny solon-tena maso ivovahiny ny asa sy monina eto amintsika. Ny filoham-panjakana teo aloha rehetra, ny amiraly Didier Ratsiraka, profesora Zafelbert, Andriamatoa Marc Ravalomanana ary Andriamatoa Andry Rajoelina dia voasa avokoa amin'io lanonana eny Avilo io. Efa fantatra kosa fa tsy hanatrika ny lanonana eny Avilo Andriamatoa Andry Rajoelina izay mbola any ivelan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Nanamafy kosa ny avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana fa ho avy hanatrika ny lanonana eny amin'ny lapam-panjakana i Avilo ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Anisany hanatrika ny lanonana koa ny filoham-piangonana ao amin'ny FFKM.